misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya. Fahameraba-tsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alahady ity alohan'nydiratsika ny amin'izany lesona zany nefa dia hivavaka isika. I Andriamanitra tsara izin-danitro mbola velom-pisaoranao izay nohony amin'izao fotoana izao izay mbola omenao anay koa mba ahafahanay mandinika sy mandala ny teninao. Tompo raha ny fahaizanay dia kely fotsiny ihany ary tsy tonga lavitra na ny fisainanay fa mangataka ny famindram-ponao, mangataka ny fahendrena avy aminao, mangataka anao mba hampianatra anay aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao fanenjehana ny olo-masina. Ny fankahalana mangidy sy ny fanenjehana mahafinatrehan'i Jesosy sy ny apôstôlina dia naneho mialoha ny aviny hampidian'ny aretan'ny fiangonana nandritra an'ireo taon-jato taty aoriana. Ny arena sy ny hera ary ny fitaomana no nampifangaro ny tanjany mba hanafika ny vahoaka an'Andriamanitra. Ny mpanjaka sy ny papa ny ara-ny asa dia nametraka tafika mahery vaika hanohitra ny mpino izay tsy nivadika tamin'ny baiboly ka nitady ny hanafoanana azy ireo. Arakaraky ny niady tamin'ny tenin'Andriamanitra nefa ireo manam-pahefana teto an-tany dia vao maika nahatalanjona ny fahombiazan'ireo niaro ny tenin'Andriamanitra. Mbola marina izany ankehitriny ny fanoherana dia tsy manampy afa-tsy ny hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra na dia eo aza ny ezaka tsara indrindra handravana ny asan'Andriamanitra. Fa amin'naniny baiboly maromaro no nanambara mialoha ny fanenjehan'ny fiangonana nandritra ny taon-jato maro ka nilaza fa nisy hery manevadeva an'Andriamanitra ho zay izany endrika mivoaka an'Andriamanitra. Nasehon'i Daniela toko 7 ho toy ny tandroka kely ho hery manevadeva an'Andriamanitra io mba hanombohana ny fatakarana marina an'izay nasehon'io tandroka kely io dia tsy maintsy mijery ny teny manodidina isika. Ny toko 7 ohatra dia manazava ny fahitana ny ohatra hitan'ny Daniela fony izy nanompo teo ambany fahefan'ny Belsazara mpanjaka tany Babilôna. Nahita biby 4 izay nampiseho fanjakana 4 ny fandimby izay araky ny filaharany dia Babilôna, ny Mediana Persiana, ny Gresy ary ny Roma. Biby dia 4 indray dia nanana tandroka 10 izay samy maneho firenena iray izay nipoitra tao aorian'ny firodana ny fanjakana Romanina. Araky nefa voalaza mialoha rehefa nitrango izany firodana amin'ny fanjakana izany dia niparitaka ho fokotry firenena samihafa ny fanjakana teo aloha. Koa avy tamin'izany no nipoiran'ny tandroka kely ka nahazo fahefana tamin'ny sisa. Hitan'i Jaona tamin'ny Apokalipsy toko 17 io vatana io izay aseho amin'ny alalan'ny biby dia anankiray izay niakatra avy tany amin'ny ranomasina. Na i Daniela na i Jaona dia samy milazalaza ny hery io ho fanenjehana ratsy indrindra teo amin'ny tantara. Naverin'i Jaona koa fa naharitra 3 hatramin'ny 5 taona ara-paminaniana antsoina hoe fetrandro, izany hoe 12 volana na 790 andro ara-paminaniana izany fanenjehana izany.
mitovy ny alavan'ny fotoana izay nampiasana ny rafitry ny calendrier teo amin'ny Israely fahiny. Dia feno anohatra ny faminanin'ny apokaliptika ary tsy misy hafan'izany ihany koa ny vanim-potoana. Ny andro ara-paminaniana dia mifanitsy amin'ny taona ara-bakiteny ka nahatonga an'ireo 7,300 andro fanenjehana ara-paminaniana ho 7,300 taona tena fanenjehana. Io vanim-potoana io dia nanomboka tamin'ny taona 7,500 talohan'i Kristy izany rehefa nanafaka ny papa teo ambany fifehezan'ny Augusto foko allemand izy io izay niboden'ny Roma, ny empereur Byzantine, ary nanamaivana ny vahefan'ny papa. Nandritra ny fotoana maro tamin'ireo 7,400 taona manaraka. Ny papa dia nifantoka tamin'ny fiarovana izay mety ho soa rehetra, ny fandimby tamin'izany, ny harena, ny fananana, ny sekoly, ny tranomboky, ny fitsarana, ny tafika, ny mpampianatra, ny mpanjaka, ny mpitsara, ny ambasador, ny jeneraly dia nanaiky ny fitaomban'ny katolika. Ireo rehetra ireo dia nitambatra hamono an'izay rehetra, sahanino an'izay rehetra nivoana tamin'ny fotom-pampianarana katolika. No io fanohanana indray saina io dia olona tapitrisany no namoy ny ainy. Nandritra ny fikasana ampiatra ny kristianina nankatoavin'ny fanjakana, ny andrana tahaka an'ireny croisade sy ny inquisition ireny. Soa ihany fa tsy nisy nanaitra an'Andriamanitra izany. Efa nahita mialohan'ny fanenjehana tamin'ny moyen âge izy ireo ary nampitandrina ny mpanaradia azy ary nampanahitana ihany koa fa hifarana izany. Ninona voalaza sy hita nandritra an'ireny fotoana ireny dia ny azontsika sotomina dia izao: tanteraka manjakariva ny tenin'Andriamanitra, tanteraka manjakariva ny faminaniana, ary ny zava-dehibe dia ity: mandresy manjakariva ny Kristy itsika, mandresy manjakariva ny tompontsika ka aokantsika tsy salasala, tsy atahotra ihany koa fa zanaky ny mpandresy ianao. Dia iriko indrindra mba hitondra fandresena ny amin'ny tontolo izay misy anao, na fianarana io, na asa io, na eo amin'ny fianakaviana io, dia zanaky ny mpandresy tokoa ny isika. Vavakintsika. Ry Andriamanitra tsara izan'andro, mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Misaotra ihany koa izay mampiseho anay fa tanteraka manjakariva ny faminanianao. Ny renay raha eo dia mba ho eo aminay manjakariva ny fanahinao masina, ampijoro anay ny amin'ny lalana izay efa natorinao anay, ka tsy hanatahotra izay satria zanakao tokoa. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.